fifidianana ny solombavambahoaka sy ny fanambatambazana ny solombavambahoaka tamin'ny androna mpandanina niny fampizarazanana ny tanànan'Antananarivo iny natonga n'izao zava-misy ankehitriny izao. Ary io dia tsy mandiso antsika amin'ny famakafakatsika ny fiatsika ataon'ny fitondram-panjakana io dia mifototra amin'ny tenany foana, se retourner contre le régime zay foana zany. Isaky misy zavatra tsy mety efa tenena hoe tsy mety io e, azo atao io e, dia miseho mizirizirika, miseho tsy miheno an'izanizaka, manampitsofina ka tena mihevitra ny tenany mihitsy hoe rôle zany dia hoe tsy azo atao ninina fa menomenony eo ry lalatina, menomenony eo ry vahoaka n'Antananarivo, menomenony eo ry mpiasa n'Antananarivo, menomenony eo nareo rehetrarehetra izay tsy manaiky an'io zavatra io zay tsy manaiky zay indray dia tsy tia lalan'izany fa dia ataonay ihany ny anay. Dia io dia midona mirindrina dia voatery mihemotra. Raha za aloha ny solombavambahoaka ny tanànany boriboritany fahaenina sady ray mirendre compte amin'ny électeur anao ianao ary ny olona nifidy Andramatovo l'olona teny anivony teny anivony boriboritany fahaenina ho solombavambahoaka eo amin'ny 6e arrondissement io tokony mangataka amin'ny madame Vololona mihitsy hoe manaovy ianao compte rendu aminay ary izay vahoaka hitsaranao fa nanino ianao nampandany an'io lalàna io zay efa fantatrao zany. Ary ny HCC nanambarana zany fa mifanohitra amin'ny lalam-panorenana io. Inona zany député zany e? Tsy ao ve zany le niveau intellectuel atakatra hoe mandany mitsipaka ny lalam-panorenana io? Misy antony matory solombavambahoaka 2 tamin'ny 12 teto Antananarivo samy mitsipaka an'io daholo fa izy ianao. Fa izy ianao zay député kely ery amin'ny 6e arrondissement ary miala tsiny tsy hoe manambany. Fa ilazana hoe tokony mba mametra-pantaniana ary tokony mba tonga saina hoe 11 de 12 député eto Antananarivo renivohitra samy tsy manaiky an'ilay dia nenao fa iziriziry hoe mety io e, satria manino voarebirebiny taty amin'ny ilany ka namadika palitao ka tsy manao politika ohatran'ny olona rehetrarehetra mba manana foto-kevitra fa ny tompontsoa mamaika ao anatin'ilay izy ka. Raha za io solombavambahoaka amin'ny boriboritany fahaenina menatra tsy te hivoaka ny trano ary tsy vitany tsy te hivoaka ny trano fa tsy te hijery mpifidy satria namitaka mpifidy anao nge zany ianao raha matao solombavambahoaka e. Za tsy miteny an'le any amin'ny faritany satria le any amin'ny faritany nge terena fotsiny andany an'io e, tsy zava-patany nge io e, fa misy dika anao matony teto Antananarivo renivohitra solombavambahoaka rehetra teto tsy nisy nandany an'io fa iza loatra ianao raha Matovo l'olona moa zany dia tena hoe nandany an'io lalàna io. Mamitaka an'le électeur anao ianao, tena mamitaka mihitsy ianao an'le olona nifidy anao. Ary ny tena loza dia zao lalàna zany zay manohitra ny lalam-panorenana tsy afaka miteny mihitsy hoe miala tsiny fa tsy mahalala an'izany satria raha miteny ianao hoe tsy nalala ianao fa mifanohitra tamin'ny lalam-panorenana io dia tsy alehany ianao zany. Dikan'le hoe tsy alehany dia tsy ala hauteur zany, tsy mahay zany miala tsiny fa tsorona ohatran'izay, tsy mahay ianao zany mba to tsy afaka natakatra fa mifanohitra amin'ny lalam-panorenana. Député ve ianao dia tsy ho capable dia anao an'izany lecture politique izany hoe fanohitra tsy hoe lecture politique fa lecture tsotra hoe tsy mifanohitra amin'ny lalam-panorenana io. Anange zany ny adefitra tiatsika apetraka ao anatin'le izy e. Tsika teto amin'ny onjam-peoan'ny Free FM marana nazava ny olava nilaza manao hoe mifanohitra amin'ny lalam-panorenana ny fizarazarana na Antananarivo renivohitra io. Nilazan'izany teto ange tsika e. Imbetsaka mihitsy zalalatina namerimberina n'izay argumentation ary tena ny tenanareo mihitsy hoe ty tena lecture juridique ty akoatra ny famakiana ara politika izay napetratsika tao anatiny izany lalàna izany dia namelabelatra taminareo voatany amin'ny mois de décembre vao nanomboka ampotro io lalàna io dia tsika teto amin'ny onjam-peo amin'ny Free FM rera nivoy an'io matetika dia matetika hoe anticonstitutionnel io lalàna io. Tsy indray tsy indroa tsy intelo aniry mpieno ajaina afaka manaporofo an'izany ianareo mpieno isan'andro isan'andro fa impirana amelabelatra mampanohitra ny lalam-panorenana n'io statut io. Namaky an'izany lalàna izany tsika teto nitondra inona moa izy teo ny disposition constitutionnelle isika nany voalaza lalam-pandrenana isika nanaporofo-tsika manohitra ny lalam-pandrenana tsisy eto ambonin'ny tany zany hoe commune anankiray dia zarazarena commune maromaro nefa samy commune zay foana le nivakitsika hoe commune urbaine de première catégorie à part entière ireo commune ireo mairie d'arrondissement anatin'ny commune urbaine Antananarivo tsy miexiste zany manerana n'izao tontolo zao. Tsy misy hoe commune urbaine maromaro rona maromaro mitambatra dia manome commune urbaine anankiray. Communauté de commune ho zany ary le communauté de commune dia tsy atsangany lalàna ohatran'io fa volonté an'le olona ao anatin'le tanàna no hoe ndao tsika hitambatra no communauté na commune maromaro. Efa tsy mila hoe ny HCC koa nge namoaka an'izany fanapahan-kevitra zany fa natsika samitsika ary dia nay namaky an'izany lalàna zany ary na inteny hoe mifanohitra amin'ny lalam-panorenana io e.
solombavam-bahoaka zay nandany an'io lalàna io. Marina ny tenin'ny olona hoe avoainy lisitra. Afantaraniza daholo ny solombavam-bahoaka nandany an'io. Fa fantatra zao fa anticonstitutionnel. Fa nizirizirina ihany satria nitereny le fanjakana fohy be. De tsy manana conscience zany ianao amin'ny madepute anao nofidinin'ny vahoaka. Miala tsiny fa tsy ny fanjakana fohy be, tsy ny ministre ny aty tany, tsy ny gouvernement no nifidinin'ny vahoaka fa ianao solombavam-bahoaka. Ka rehefa tsy hainao mamaky an'le lalàna de tsy nilatsaka solombavam-bahoaka ianao. Raha ilaza ianao amin'izao fotoana izao miala tsiny fa tsy fantatray ka hoe mifanipaka amin'ny lalam-panorenana ka izany zavatra nylaniana izany de tsy mahay ianao zany tokony mametra-pialana amin'ny madepute anao fa mahamenatra la honte pour ce pays. Hoe zany moa zany le député atsika. Ary zay no natonga nanteny anareo teo, zao ny voalazany le disposition azafady indrindra, le fanapahana nataony ndasara aloha jerevantsika, le fanapahana nataony fitsarana avy mba lalam-panorenana. Ndasy aloha jerevako mihitsy ary mba tsy satria ao anatiny eo manko misy ampahana zany miresaka mihitsy hoe tsy ara-dalàna zany, tsy mbola mazava tsara zany ozy, tsy déterminé tsara ozy ny majorité na ny maro anisa tena marina nanapaka n'io lalàna anankiray io. Rasy fa vakitsika le izy. Zao no vakany izay fanapahany fitsarana avy mba lalam-panorenana izay. Alors, safady nakaiza moa zany le izy. Ao zany misy miteny hoe tsy voafaritra ozy izy ny majorité zany na ny maro anisa zany tena nifidy an'io marina tao anatiny zay fifidianana izay. Voilà. Considérons que le procès verbal des débats du mercredi 21 janvier 2015 concernant la loi numéro 2015-004 relative aux collectivités territoriales décentralisées à statut particulier ne permet pas de déterminer de manière claire et précise que la majorité requise pour l'adoption du dit texte a été respectée. Zany hoe zao no teneniny tao anatiny zay la fanapahana navoaka ny fitsarana avy malalam-panorenana izay hoe ny procès verbal ozy na ny PV ny adefitra izay natao tamin'ny talata raiky amby roapolo tamin'ny alarobia raiky amby roapolo ny volana janoary 2024 mikasika ny lalàna 2024 aotraotra efatra relative aux collectivités territoriales décentralisées à statut particulier, zany hoe mikasika ny vondromaoka itsinjara-pahefana manana sata manokana de tsy ahafahana ozy mamaritra amin'ny fomba mazava sy entitra hoe tena voaja tokoa ve ny maro anisa no takina tamin'ny fampandaniana n'io lalàna io. Ny fitsarana avy malalam-panorenana amin'ny teny an'izay, inona ny dikan'izany? Dikan'izany de midésavoué na mitsipaka n'Andriamatoa Jean-Marc Sarakoto mamonjy ihany koa ao anatin'ny PV ny adefitra ve anao de tsy ametraka kosa hoe tena maro anisa marina ny tao anatiny. Fitaka salainga zany le hoe solombavam-bahoaka raiky amin'ny 10 nandany an'io lalàna io. Matoa ny HCC mbola remettre en cause na mametra-panontaniana hoe tena vory tokoa ve le maro anisa sa tsy vory. Ary tsy fantatra mazava ozy zay satria tsy tao anatin'le procès verbal n'ilay adevitra nitranga nandritra ny fampandaniana n'io lalàna io. Dikan'izany zany no sandohany le antemnira-pirenena ihany koa zany tamin'ny alalan'ny bromaharitra sy ireo ny konikonina n'izany procès verbal izany sy ny konikonina ny fikarakarana ny fifidianana iny no sandohany lay maro anisy. Fa raha ohatra tena nisy maro anisa tsy lainga teo ary tena marina, tsy afaka ny teny mihitsy ny HCC hoe tsy hitanay mazava le maro anisa. Ary tsy maintsy ho hita tany anatin'ny PV hoe tena maro anisa marina. Fa zay le nilazana hoe nanaovana mikmaky de tratra ny marina io fisaka. Fa tsy maintsy hita io ny marina io marina io na ahoana na ahoana. Désaveu ho an'Andriamatoa Jean-Marc Sarakoto mamonjy mihitsy so any bromahatry ny antemnira-pirenena izay nikonkonina an'io nanao be niwi tamin'ny fitondram-panjakana mpanatanteraka. Ka efa fantatra zao fa tsy mety de natao antery, natao forcine ozy ny fitenitsika azy. De hatramin'ny majorité avy ara zany ny trafikenao. Miala tsiny fa trafikana majorité zany natao tena anivony antemnira-pirenena. De io fa mivakiny ny HCC Bantsilana. Mahay ny afina tsangany zany. Mahay ny afina tsangany le fitondrana mpanatanteraka.
satria nampitrafiquen'le maro nampitrafiquen'le anty amin'ny era-pirenena hoe trafiqueo le majorité fa tsy hita zany zay majorité zay tsy déterminé de manière claire et précise hoy na avy eo anivony ny fitsarana avy mbola lampandrenana menatra koa raha za koa Andriamatoa Jean-Marc Sarakoto Mamonjy satria ianao zany nampandany lalàna anankiray tsy fantatra mazava hoe tokony ho feny ve ny fetrisa nandanina na tsy nandanina ny lalàna iny grave ene zany anty amin'ny era-pirenenantsika tokony hampanaja ny lalàna voalohany iny zany mitrafiqué majorité asa raha tonga saina amin'ny gravité an'izany zavatra mitranga izany tsika ry-peno an-tsaina grave tena grave mivingivin-doha sisa anao mieritreritra anazy mieritreritra ny député amin'ny boribory-tany fahaenina mivingivin-doha mieritreritra n'le bromahatry ny anty amin'ny era-pirenena mivingivin-doha mieritreritra n'le président ny assemblée nationale hoe mba ho fanatanterahana mibaiko entery tsy maintsy omeny le fitondram-panjakana tsy maintsy tanterahana tena de hitrafiqué an'le majorité aza de tsy maintsy ho atao tokony mametra-pialana ihany koa Jean-Marc Sarakoto Mamonjy satria tena honteux ny fihetsika nataony mamenatra mamoehatra ary ny leader izay misy azy tokony miinterpeller azy amin'ny trangan-javatra tahaka izany ianao Andriamatoa président ny assemblée nationale zay ihany toko politika leader fanilo misy anao tena te hametraka fanontaniana aminao mihitsiny ary tena te hiteny aminao mazava mihitsy hoe fa maninona Andriamatoa président ny assemblée nationale noho ny teny trafiquenao zany majorité tena nivony anty amin'ny era-pirenena ka tsy fantatra mazava akory zany maro anisa izany nefa de nilazaina fa nisy maro anisa nandany an'iny lalàna iny teny zao tsy pahany fitsarana avy mba lalam-panorenana faharoa zay fahatelo de ity ny ziriziry nanao zay mety ary tena tonga hatrany amin'ny famoronana ny argument tsy mitombona mihitsy azy any a Paris koa nge manao anio fa maninona rehefa any a Paris de mety fa rehefa eto Madagasikara de tsy mety io tena miteraka fampandrosoana hoy Andriamatoa Serge Rakotomanga délégué any boribory-tany ny délégué d'arrondissement eo amin'ny délégué amin'ny premier arrondissement délégué any boribory-tany voalohany satria maninona solelaka amin'le fitondram-panjakana ka efa hita zao fa tsy mety de mbola mitady argument miarovana le indéfendable de mety io tena tsara io amin'ny fampandrosoana tsy mampizarazarana Antananarivo io efa hita zao fa mifanohitra amin'ny lalam-panorenana io tsisy miteny an'izany fa mety io inona tsy nitenenina Andriamatoa Thierry Rakotonarivo ny rovana an'io lalàna io inona tsy tenen'ny ministre ny Antany ny rovana an'io lalàna io ary izy io navoaka ny HCC non conforme à la constitution tokony mametra-pialana avy hatrany ny ministre ny Antany tokony mametra-pialana Andriamatoa Serge Rakotomanga ao amin'ny premier arrondissement tokony mametra-pialana ny gouvernement izay ny ministre izay nanohana n'io statut particulier io ary tokony esoriny eo amin'ny toerana satria zany ny fomba fanao ara-démocratique rehefa tsy mahomby ianao zany mampandany lalàna anti-constitutionnel ianao mihitsy zany mampirisika an'le député anitsaka an'le lalam-panorenana zany aloha raha tany andafy zany scandale zany eto amintsika manko république bananière de tsy misy taitra amin'izany fa raha zany ny tany amin'ny firenen-kafa tao anaty voanivoaka ny fanapahan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana 5 minitra taorianan'izay tonga de voaka ny acte de démission na ny fametraha-pialana ny ministre ny Antany sy izay rehetra nanohana an'io efa fantatra zao fa tsy mety le izy de mbola miziriziry ihany contre vents et marées nampandany an'io sy nanohana an'io lalàna io fa fantatra fa tsy mety de io de zavoeny ny fitsarana avy mbola lalam-pandrenana tsy pahan'ny fitsarana avy mbola lalam-pandrenana ambavafo ny tena marina de nitsipahany le fitondram-panjakana fohy be ambavafo tena natao bouc émissaire fusible zany Andriamatoa mahafaly solonandrasana Olivier ka na amina fomba ara-panao démocratique sy andeha ataotsika angamba zany hoe fenitra républicaine zay ngamba ny tena malaza azy amina fenitra républicaine zay de fa maneranao tokony ametra-pialana fa faharoa maneranao tokony ametra-pialana ihany koa de fa atao fusible nge zany ianao ary zany ny maha-fusible ny tompona andraikitra ty ambany tsy ny président de la république mihitsy ny andehanao aveu nandeha hitsotra hoe tsy nety ny zavatra nataonay mpanatanteraka iny fa tsy maintsy ianao amin'ny maha-fusible anao
ary ny fahatelo de ny fahatongavatsainao ianao sy ny conscience anao hoe tena mba natao sorona teo aloha teo azy zany ka ny verenana ihany le izy de zay rehetrarehetra izay tokony manery anao mametra-pialana mamy loatra moa io seza io de sura fa tsy ametra-pialana ao am'izany mihitsy ministra tompona ndraiky fa zay aloha de fomba fanao ara-demokratika ary tokony takina miampy an'ireo anarana ataony namanao anatin'ny confédération amin'ny gazety mivoaka isan'andro famoana n'izay fangatahana fametra-pialana izay de tokony angatahana fametra-pialana ihany koa ny ministra mahafaly Olivier Solona ny rasany ampio anankiray indray ry zalahy le sary satria tokony mametra-pialana mihitsiny ho fanajana n'izay fenitra republikana izay ary fanekenao zay hoe tsy naompy sady tsy nety ny zavatra nataonao fomba fialanao tsiny amin'ny vahoaka n'Antananarivo izay saika miperinenao saika ny fitapitahanao tao anatiny hoe mety hoe ny fomba ialanao tsiny amin'ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra izay saika ny fitapitahanao hoe mety hoe any zany le adevitra tiatsika apetraka fahatelo faefatra manarakaraka izany tsika sao de mieritreritra hoe tena mba nilatsahan'ny fanay masina de ny tsara en tout temps mais conscience le fitsarana avy mba lalam-panorenana fa zay izy vao tena manana ny fahaleovatenany etre iza no dorororora am'izany eo aza manaiky ho dororororon'ny olona am'izany fa le izy ny tena marina de mbola baiko ny tao ambony any iny natao ny fitsarana avy mba lalam-panorenana iny aiza ve de ino ve tsika hoe de misy miracle zany de sambany teo zany de mba nisokatra ny masipanahy ny mpikambanao anatin'ny HCC de nahita hoe tena anticonstitutionnel ity ny olona rehetra efa nahita hoe anticonstitutionnel io tsika amin'ny voalohany tam'izany ary za aloha de mba miarahaba tsika pieno ny onjam-peon'ny Free FM mihitsiny ary miarahaba tena koa manao triomphalisme ihany koa miarahaba tena satria fandresena ho atsika io trangan-javatra io ao anatin'ity fandarana ity moa rehefa aveo de mbola ampititra n'Andriamatoa le Ramasona isika mba aneo hevitra amin'ny alalan'ny Antso Antarby ohatrany karazana réaction à chaud zany amin'ny Antso Antarby rehefa aveo ao ataotsika satria izy moa anisan'ny tena nitsipaka n'ity lalàna ity ary saika hanao mobilisation populaire zany mikasika n'ity raha anankiray ity de hoentsika eo ny faneokeviny rehefa aveo rehefa tapitra zany ty famakafakako ty alohan'ny idirantsika amin'ny Antso Antarby dia ampidiritsika izay faneokevitra Andriamatoa le Ramasona izay fa hotoizako aloha zany le fanazavako zany satria ozy ateo hoe miarahaba antsika vahoaka an'Antananarivo mihitsiny miarahaba antsika pien'ny Free FM ary miarahaba ny tena antsika ihany koa tsika eto anatin'ny onjam-peo anisan'ny tsipaka an'io hatramin'ny voalohany tsika ny anisan'ny tsipaka an'io voalohany indrindra ary tsika ny anisan'ny voy an'io foana hatramin'ny farany nahatongavana tam'izao fanapahan-kevitra ny fitsarana avy mo lalam-panorenana izao victoire atsika io fahombiazana sy fandresena ho antsika io ary za miarahaba n'le pieno onjam-peon'ny Free FM ihany koa satria le inona moa zany filazako an'izany le persévérance ananantsika hoe tsy matsika tsy lefitra hatramin'ny farany fa angataka foana hoe tsy mety io zay nahatongavana tamin'io trangan-javatra io za ty hiteny aminareo raha tsy misy an'izay pression populaire izay fa neokevitra mafy natao izay tsy mihemitra tamin'io ny fitondram-panjakana ary ny HCC zany aza mihevitra hoe de pro fa tsy voabaiko io mbola baiko io satria natahotra le fitondram-panjakana hoe dangereux ty loza mitatao atsika ty de tsy maintsy ny désamorcena ny bomba tsy maintsy natao zay tsy poahany zany bomba izany de niemorana le fanapahan-kevitra nareo ve de mieritreritra amin'ny fotsy miangatra effort maro be nataon'ny fitondram-panjakana iny niziriziriny ny fitondram-panjakana iny hoe ampandanina n'ilay lalàna de mieritreritra ve anareo iny de ho ravainy mora foana fa tsy maintsy voatery izy nandravana iny satria hitany fa mafy le terin'ny olona iny sujet anankiray atao hoe fampizarazarana n'Antananarivo iny mino atsika fa iny no ampy nanaovana mobilisation teto Antananarivo ary nisy olona efa niantso an'izany Alain Ramarson efa niantso an'izany fa mipiasa ny commune Antananarivo renivohitra tsy nilefitra hatramin'ny farany fao tamin'ny fakomalany le ministra ny aty tany mbola niteny tamin'ny anao manjery amlaminy io ka tsisy grevy zany io ka misy marimaritra iraisany io ka kanjo inona ny teo roa andro tateorina de zavoeniny
fitsarana avy milalampandrena zany hoe désavouer ny fitondrana fohy be ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre moa zany tena lehibe any mivantana baimbony io baika avy any ambony nidina tamin'ny HCC hoe ataovy aloha zay désamorcena an'ity bomba ity ataovy aloha zay tsy apopoka an'ity bomba ity fa ho grave io natahotra le fitondram-panjakana tsy hoe méritoire na de tena mendrika sy tokony ite hafana le fanapaha-kevitra lojika ny raisiny HCC non raha tsy mafy ny pression avy amin'ny vahoaka de ho niziriziriny hatramin'ny farany teo hoe namony tena ve izy nanao an'io nandaniana vola hatrany amin'ny session extraordinaire ny antenimieram-pirenena mihitsy aza ary tadidio fa ny gouvernement ta napiantso ny session extraordinaire ripiay no atsaina zany hoe titsika tenenao anatin'izany de fa hatramin'ny farany ny fitondram-panjakana mpanatanteraka na ny gouvernement ta no teo nanao an'iny lalàna iny ary zay proof ny teneniko anareo teo ny ministre ny atany mbola niaro an'iny ny raisina tao anatin'ny conseil de gouvernement mihitsy aza farany teo vo tamin'ny talata no hoe namoaka décret na didim-panjakana nanangana commission spéciale na vo miera manokana izarazara ny mpiasan'ny tanàna ary izarazara ny patrimoine na ny fanana ny commune Antananarivo renivohitra ho zaraina amin'ireo commune taty aloha zany taty aoriana vo napetraka zany na le hoe mairie d'arrondissement manana statut na commune urbaine à part entière zany hoe hatramin'ny ora farany gouvernement de saika ny ziriziry nanao an'iny ny ziriziry nanao an'iny fa mafy ihany koa le pression de voatery ny emotra de nasaina nanao an'iny namoaka an'iny fitsarana iny 27 ora nge ny ultimatum nataony ny mpiasan'ny commune zany hoe nititsika tenena tao anatin'izay de mazava be raha tapitra ny 27 ora ary 4 arivo mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra raha reo nidina an-dalambe niampy ny antso nataony Alain Ramarson de niampy ny vahoaka n'Antananarivo zay tsy d'accord tamin'iny ary maro be ary aza donona fa ino mety antony nampidinana an-dalambe raha nisy zay fidinana an-dalambe zay fa nirotsaka an-dalambe daholo ny olona nge zao efa tena miandro mihitsy hoe inona ary ny atao amin'ity fitondrany ity ka raha ny okevitra hidinana an-dalambe de efa vonona satria fa tofoka amin'le fitondram-panjakana amin'ny zavatra tsy me ny lalany etsy kadim-bahoaka zao nandalo teo ny tena androany zavadoza tena zavadoza tsy roa matamy mihitsy ny teo kadim-bahoaka satria maninona kadim-bahoaka tsy kadim-bahoaka fa andrefanambojanahary rano be tsy fakahitanao de mandeha anjambany fotsiny zany ny fiara miditra ao anatin'le rano arabe resaka io de raha ohatra moa zany misy fiara vaky de vaky pneu nefa rany de potika le fiara de ny avy aty amin'ny côté ilany ratsy ane zany rahalalany tao aloha de nitohana be za aloha miconseiller ho an'izay asa aloha zany zao tsika miteny zao fa mitohana be eo amin'le andrefanambojanahary eo anelany afaka ny Sénat iny zany raha ho aty andrefanambojanahary de mitohana be eo satria ratsy be le lalana tratran'le orana avy ndray zany de tena zavadoza tsy roa matany de miampy ny rano be ato amin'ny ilany ay rano ane zany ny ainany vahoaka n'Antananarivo zany hoe nisinge fidinana an-dalambe teo tonga de nandeha-ndroatra io vahoaka io efa leo an'ity fitondram-panjakana ity natsapa le fitondram-panjakana fa bomba ipoka io ary tsy ho voafehany de naleo ny morana le statut particulier resaka ahoana io ahoana moa zany filatsika an'izany fandrebirebena fotsiny mody hoe tena hoe mifanohitra amin'ny lalam-pandrenana nataon'ny fitsarana avy lalam-pandrenany raha ohatra io ka tindry zareo tena mipasy hatramin'ny farany nahitan'ny HCC argumentation hafahafa io ny lazainy fa nanaraka lalam-pandrenana zany hoe tsisy méritiny sao tsika de hitehaka ny HCC bravo HCC mais non raha io ny teneniny avy any ambony hoe tsy maintsy ataonao zay mampipasy an'io nahitan'ny HCC argumentation hafahafa hoe manaraka lalam-panorenana fa minoana reo fa satria tratran'le tery tratran'le pression isan-karazany de voatery tsy maintsy niemotra de nandeha nanambara amin'ny fomba faran'izay lojika tena faran'izay lojika sy tsotra nge fa neokevitra netiny ato
Considérant que la Constitution, en son article 148, prévoit 2 catégories de communes, les communes urbaines ou rurales, que le premier alinéa du même article dispose que les communes constituent les collectivités territoriales décentralisées de base, que le concept de collectivité territoriale de base exclut la subdivision d'une commune en plusieurs collectivités territoriales autonomes, que de ce fait, une commune urbaine ne peut pas être composée de 2 ou plusieurs communes urbaines en son sein. Mazava be zany zany hoe raha dika amin'ny teny malagasy tsotsotra de ozy hoe araka ny voalazan'ny lalam-panorenana ao amin'ny 1970 de 2 ihany ny sokajina commune misy eto Madagasikara, ny commune ambanivohitra sy ny commune andrenivohitra, ary eo amin'io 1970 io ihany andalana voalohany de milaza manao hoe ny commune no mandrafitra ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ifotony na collectivité territoriale décentralisée de base. Ny dikan'izany collectivité territoriale de base izany na ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ifotony zany de tsy azo mihitsy ho zarazaraina commune anankiray anatina collectivité territoriale autonome. Ka noho izany dia commune urbaine anankiray tsy azo mihitsy asina commune urbaine roa na maromaro ao anatiny. Ohatra le tindry natao tao anatin'io lalàna. Tsika de mieritreritra ve nareo fa de tsy nahay an'izany io ministry ny ady tany io? Mieritreritra ve nareo fa de tsy nahay an'izany daholo reo fitondram-panjakana ireo nanao anaty gouvernement ireo? Nahay an'izany fa niziriziry tsy nirara iny e. De mieritreritra ve nareo fa de hoe tsika teto ara nahita an'izany lecture zany, tsika somary dorororo tony ara nahay an'izany ve nahita an'izany lecture zany ary nanazava izany taminareo? Impiry nanazava an'izany hoe zavatra tsy azony saina eritreretra mihitsy mifanohitra amin'ny lalam-panorenana io argumentation narosy ny HCC io. De nareo ve de mieritreritra amin'ny fotsy miangatra fa ny HCC de tsy nahita an'izany? Zavatra ohatrany hoe ray ampiana ray mira roa amin'ny HCC ngele izy e. Ray ampiana ray mira roa raha hoany ny fitsanana avy lalam-pandrenana. Dikan'izay zavatra évidence et l'évidence même ozy ny teny vahiny. Efa hita fa mifanohitra amin'ny lalam-pandrenana, hatrany ampiandohany io zany de efa hita fa mifanohitra tamin'ny lalam-panorenana, fa tsy maintsy natao ihany noho ny kajikajy politika de vonina hatramin'ny famotehana an'le tanàna n'Antananarivo. Fa voatery tsy maintsy niemotra vokatra izay pression avy amin'ny vahoaka izay. Ary zay nge ny lesona soana de manandraka andrama ihany an'ity vahoaka n'Antananarivo ty. Zao nareo zao manala barabatana, fanalaam-barabatana nge io nataon'ny fitondram-panjakana io voatery niemotra. Ary zany foana ny manahirana amin'ity fitondram-panjakana ity, mandray fanapahan-kevitra de miemotra, mandray fanapahan-kevitra de miemotra, gadraina ampanao gazety de voatery toriana ampanao gazety de gadraina de aveo de satria tesitra le vahoaka. De iny de hoe atsoahana amin'ny plainte. Firifiry zany fanapahan-kevitra teto amin'ny firenena zany, raisina de niemorana, raisina de niemorana. Satria tsy mihaino vahoaka ka, mieritreritra nareo rôle nareo ka, mieritreritra nareo tsy maty manota ianareo ka, mieritreritra nareo tena mafy be ianareo, invincible ianareo. De ozy nareo hoe avelao hoe memenao foana zay menimena fa ataonay foana ty e. Tratrinareo zao io de voatery miemotra ohatran'izany foana teto amin'ity firenena ity. Firifiry ny fanapahan-kevitra teto niraisiny ty fitondram-panjakana ity, niraisiny ziriziriny ery hatramin'ny farany. Teny ny olona hoe tsy mety io, teny moramora ny olona tsy mety io, miteny moramora ny olona tsy mety io, manomboka mampiakapeo ny olona mbola miziриziry ihany. Manao menasy amin'izay ny olona hoe grève ultimatum 72 heures hidina an-dalambesiny sy zay ianao ve to iamorana fa grave be ty sao de miongana eto tsika. Zany sisa le fitondram-panjakana. On ne gouverne pas un pays amin'ny fomba fanao zany de cette façon là. Forcine de marche arrière, forcine de marche arrière. Hitondra fanjakana ve ianao de tsy capable manao inona moa izy teo hoe zao ny planification, zao ny fandaminana drafitra matipaika de tsy misy an'izany miemotra zany tsony. Ary rehefa hitondra fanjakana ianao tokony afaka mandinika hoe inona mba mapetina tsy mapety an'ity vahoaka ity, fa tsy hoe ianao mpitondra fanjakana ka zay tianao atao eo na mety na tsy mety, fa de ianao ny rôle eto amin'ity firenena ity. Tsy adalany inona moa izy teo, tsy adalany olona nge no teny mba mienory fitondram-panjakana, mba mienory e. Zao ianao voatery miemotra de manala barabakana, batana, aveu de faiblesse io, fitsorana io hoe tsy mahay marefo zany le fitondram-panjakana. De ianao ve de mieritreritra hoe tonga any amin'ny HCC vao hita hoe anticonstitutionnel io lalàna io e.
ary anao ve de mieritreritra fa raha tena nyziriziry tamin'io raha tsy natao ohatra ny fitondram-panjakana fa nieritreritra hoe tsy maintsy atao hatramin'ny farany io de olaza ve ny HCC hoe anti constitutionnel io nahitany argument io nilazany hoe constitution conforme à la constitution mifanaraka amin'ny lalam-pandreny fa tapina ny dominy de tsy maintsy nanao an'io izy satria natao hatran'le vahoaka tsy merity ny fitondram-panjakana mihitsy io zany tsy merity ny fitsarana avy lalam-pandrenana mihitsy io zany fa nifanohitra amin'izay azy mbola manapirofo mazava fa la voix de 100 mètres feo an'ny mpibaiko azy fotsiny no tsy maintsy tanterahan'le fitsarana avy lalam-panorenana zay ny zavatra misy fa zao ny zavatra tiatsika ambara amin'ny tinana n'izay resaka izay naninona ny fitondram-panjakana no nandany vola be nanaovana session extraordinaire mbola ny ziriziry hatramin'ny fampidinana hoe andeha hanao tournée mihitsy ny eto amin'ny boriboritany rehetra ny ministre ny atany manao an'ny sensibilisation na fanazavana campagne de sensibilisation nandanina vola zany na tena na tsy tiana maninona ny mbola nandeha hatraminy hoe nandany tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernement mihitsy aza fananganana création na fananganana commission spéciale na vomiera malotena de tsy ho afaka nahitan'izany ve anareo de tsy ho afaka nahitan'izany ve raha tsy ny fitsarana vola lalam-panorenana no niteny an'izany zay le teneniko anareo tokony homenatra tena tokony andiny tena mihitsy de zao zany ny lesona tsoahana ao anatin'le izy aza mieny ihany ny fitondram-panjakana aza mieny vahoaka ihany anareo fa zay tianareo ihany atao de ohatran'io ohatra anankiray io mba ataovy lesona ho raisina amin'izay io mba ataovy lesona ho raisina amin'izay io fa sao de mba nahirany de zao ity amin'izay ny zavatra tiatsika tenenina ary ty zavatra ambarako manaraka ity farany anaovantsika hoe amaranantsika n'izay adevitra izay alohan'ny idirana amin'ny antso antarby de ity zao zany ny zavatra hitranga raha ihany zany ny be ny tanàna ofidina eto Antananarivo sisa amin'ny boriboritany miisa enina inona ny lecture tsy maintsy azo apetraka efa tsy afaka manao an'le fizarazarana anjakana tsony zany le fitondram-panjakana zao satria efa nandray an'iny fanapahan-kevitra iny ny HCC voateriny morana manko zany satria raha nisy commune anakenina manko zany hoe be ny tanàna anakenina mifidina moramora kokoa ny fehezany le fitondram-panjakana azy zao zany zao be ny tanàna anankiray sahirana ny fitondram-panjakana io hitady candidat raha zao contexte zao aloha amin'ny volana jolay ny fifidianana de aza manofa tsy ahavita tsara candidat amin'ny fitondram-panjakana izany ka hovidin'ny vahoaka impossible zany tsisy candidat amin'ny anarany HVM olany zany eto Antananarivo renivohitra na nirinify aza ny akoza ny fiteniny olona raha ohatra n'izao adalana nataonareo tao anatin'ny fitantananareo zay ity fitondram-panjakana ity nge ny tena manana ny record na impopularité tao anatina heritaona monja ny tondrany heritaona sy ray volana moa zany zao heritaona sy ray volana afaka efatrandro fa fitondram-panjakana tsy tian'ny olona impopulaire grave ny impopularité an'ity fitondram-panjakana ity zany hoe tsy handany tsy halany candidat mihitsy nyity fitondram-panjakana ity amin'ny fifidianana be ny tanàna ho avy eo zany aloha de nofinofy zao zany ny risque ary de efa ho tenentsika meloty hovakina bantsilana de melo fa efa sura mihitsy ary tsy andiso adihengany ka ho diso ny famakafakatsika fa za aloha de mieritreritra an'izany hitady fomba io fitondram-panjakana io tsy hanaovana ny fifidianana be ny tanàna satria tsy hanana candidat rehefa tsy hanana candidat sarotra ihany ny apasy an'izay candidat hanohitra ny fitondram-panjakana eo sarotra ihany koa nefa de hanentsika an'le candidat aloha raha amin'izao fotoana izao satria ozy ny fiteniny tanora zay hoe vakina fotsiny raha zao ianao vo hanentsika candidat fantatrao fa candidat hovidina amin'ny be ny tanàna tsy afaka tsony ianao zany andeha moromorona dossier ho an'ony ilay satria tonga de hita be hoe coup politique le izy tsisy azonao atao tsony zany aloha satria ny fifidianana nge efa afaka tsika zao mois de février zany hoe nisaitsika zany zao mois de mars avril mai juin juillet afaka 5 volana nge le fifidianana raha ny tokony ho izy ao anatin'ny 5 volana ianao tsy afaka ray hamorona dossier ho anao candidat atahoranao zany tsony roa
hamorona candidat voamolavola candidat de hoe ty candidat ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny tsy fitiavan'ny vahoakanao io tsy ao anatin'ny 5 volana mihitsy ianao ny renverser ny tendance na ho amboarinao lafatra tahaka ny any amin'ny Champs-Élysées raha ny lalany eto Antananarivo tsy ho adin'ny olona zao zavatra mitranga ankehitriny zao raha hoan'ny échéance ny fifidianana amin'ny volana Jolay dikan'izany de tapina ny teo amin'le fitondram-panjakana ka niany solution sisy hitadikady force majeure izy analyse zany atsika zany hitadikady force majeure izy tsy anaovany an'io fifidianana be ny tanàna io ka samy hoe tsika de ara-paneno lakolosy allo devancena melo zany mba tsy ho ataony fa sao de anao kajikajy zany fa tsika de mametraka atao fifidianana be ny tanàna io amin'ny volana Jolay efa nilokalokanareo io de fa io zao ny contexte vaovao ary tandremy tokoa marina ny tenin'ny VPMMM tandremo zany élection partielle kasakasaina atao zany fa hamotika ny firenena zay mihitsy manko ny tiana atao ho atao ny fifidianana be ny tanàna io manerana ny faritany manerana Madagasikara fa ny eto Antananarivo tsy ho ataony de mody hoe isy élection partielle zay io anticipation ataon'ny VPMMM io ary mahatonga atsika itenany zany hoe de efa zao sady de aleo mampitandrina manko ny VPMMM tandremo so de tsy ho asiana fifidianana eto Antananarivo amin'ity taona ty fa mody ho ataony any tsy mety amin'le manko raha tsy andeha io fifidianana be ny tanàna manerana Madagasikara io fa ny eto Antananarivo zany hitedavana cas de force majeure hitedavana de ataotsika adevitra maro samihafa ao anatin'le izy dikan'izay mety ho fikasakasaina atao de hoe andao hitedavana artifice juridique tsy ampanaovana an'le fifidianana be ny tanàna Antananarivo mitovy amin'ny fotoana anaovana ny fifidianana be ny tanàna manerana ny Madagasikara de efa mpanenona de ny melolo lakolosy ombana manana io tenin'ny VPMMM io tandremo fa iatsy havanana ndray io ary ny vahoaka Antananarivo de mitaky fifidianana be ny tanàna ohatra ny zoany vahoaka rehetra manerana ny Madagasikara ka lo tenenina teny zao zay mba tsy hifanomezantsiny io ary indrindra fa hoe afaka ditsika zany zay tao anatin'izay ko zay ny zavatra tiatsika ambara de za kosa aloha zany ny ambarako farany ao anatin'izay resaka izay de hoe za de misaotra n'ireo solombavamboaka rehetra tsy hakanavaka tsy nandany an'io lalàna io satria nareo zany zao mba tsy nampiriska an'ity firenena ity anitsaka n'izay lalam-panorenana izay solombavamboaka rosy ohatra izay nanohitra sy ny voaka mihitsy niaraka tamin'ireo solombavamboaka mapara de misaotra ihany koa solombavamboaka ny mouvance Ravalo manana izy 150 menada teto Antananarivo isorana bevata mihitsy nareo zany mba tsy nampiriska an'ity firenena ity hitsipaka n'io lalàna io tsy nampiriska an'ity firenena ity anitsaka ny lalam-panorenana ka mba nitsipaka n'io lalàna io saotra nareo saotra lehibe de misaotra betsaka ny solombavambahoaka akoatran'izy 150 zay 150 reo tokony avoaka ny listra ho fantatry ny vahoaka malagasy hoe izy reo olo reo ary naninona izy ny nampandany angatahana compte on va leur demander des comptes ianao raha matoa solombavamboaka miboribory-tany fa enina manaovany manazava ianao il faut rendre compte à vos électeurs inona natonga anao nampifidy an'io lalàna io satria aza miteny hoe mety io fa ny HCC aza miteny hoe manohitra ny lalam-panorenana io raha mety io tsy nataon'ny HCC hoe manohitra ny lalam-panorenana mihitsy fa tsy mety io fa ianao nyziriziry ny laza fa mety io manazava amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao vahoaka ny 6e arrondissement nge tokony angataka compte amin'ny Ramatovo Lolona Rahersoa ary sarotra manko satria tsy possible amintsika vahoaka n'Antananarivo amin'ny ankapobeny hoe angataka compte amin'le député nifidy an'io avy any amin'ny faritany any fidy an'io lalàna io avy any amin'ny faritany fa za zany tena temba ametraka mihitsy hoe tsika satria député amin'ny Madagasikara ny lazana an'ireo olo reo ndao anontanitsika fa naninona ry zareo no mifidy an'io lalàna io nefa ny HCC aza ny teny fa anticonstitutionnel io lalàna io zay zany zavatra mba tiana ambara ao anatin'izay faneho-kevitra izay